Ho an Jesosy Kristy irery ihany ny voninahitra ao anatin'izao fizarana ny teniny izao. Ary dia miarabantsika eto amin'ny mpiandohana eo ampanarahana ny toriteny miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Fanamasina hiasa mihoatra noho izay efa niasany hatramin'izay mba hikasehany antsika indray ao anatin'ity minitra vitsy ity amelomelona fanahintsika ampirisika antsika tsirairay avy hanohy ny azakazaka rehetrarehetra miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary izy lefa nanomboka ny asa tsara ao anatsika tsirairay avy no atateraka an'izany hatramin'ny farany. Ny fitoriana izay omanina amin'ny alahady 12 décembre zao no horesahako amintsika voalohany indrindra. Misy fitoriana fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alahady 12 décembre 2021 zao manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ny salle PK0 ao Antanimena. Alahady 12 décembre manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ny salle PK0 ao Antanimena. Manomboka amin'ny 7 izy io dia miato kely eo amin'ny atoandro eo dia manondray amin'ny 2 dia amin'izay hitarian'ny tompo amin'ny famaranana anazy. Ao anatin'io fitoriana io ny lohahevitra izay ampitondray ny fanahy masina ho zaraina amintsika dia ny hoe katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, say no zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Zay zany ny lohahevitra izay toriana amin'io fotoana io na ny maraina na ny hariva. Anasana antsika tsirairay avy izy io satria fotoana anankiray ho antsika rehetrarehetra izay mangetaheta maniry ny famangin'ny fanahy masina, maniry afantatra hatrany ny sitrapon'Andriamanitra dia fotoana anankiray ahafahantsika miaino ary mandray an'izany teny izany. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy sy ny mombamomba azy sy ny sitrapony no zaraina amintsika ao anatin'io fotoana io. Iza no asaina? Ny asaina dia ny olona rehetra tsy hakanavaka. Hoy Jesosy, mandehana any amin'izao tontolo izao dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe raha mitory ny filazantsara zany tsika dia tsy asitsika sokajikajiny amin'ity tozy ity fa dia ho an'ny olona rehetrarehetra io na antitra na tanora sy zatovo na ankizy dia ho an'ny olona rehetra le fotoana ary anasana ny olona rehetra tsy hakanavaka amin'ny sokajy-taona zany. Anasana ny olona rehetra tsy hakanavaka koa tsy misy fanavakavahana anarana fiangonana, anarana tokom-pivavahana fa ho an'ny olona rehetrarehetra ihany koa zany io tsy manavaka an'izan'izy zay ary ho an'ny olona rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra. Zay indray raha resaka hoe tokom-pivavahana sy hoe avy aiza sy avy aiza, tsy hanavahana na iza na izy io. Ho an'izay rehetrarehetra hoe iza ihany koa ho an'ny kristianina ve, ho an'ny tsy kristianina ve, ho an'ny mpivavaka, ho an'ny mpiandraikitra, ho an'ny dia izao tsy hanavahana ihany koa fa ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy zany na pino ianao na tsy pino, na piditra am-piangonana ianao na tsy piditra am-piangonana, na mivavaka alahady ianao na mivavaka sabotsy ianao na inona andro ivavahanao dia izao ho anao koa io fotoana io zany. Tsy hakanavaka zany fa ho an'ny olona rehetrarehetra io fotoana io anasana antsika tsirairay avy. Tadidio ary zay fotoana zay alahady 12 décembre 2021 manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ny salle PK0 ao Antanimena. Amin'ny 7 ora ny manomboka. Raha toka zay no mampalalaka anao amin'ny 7 ny andehananao dia isaorana anao zany isaorana ny tompo raha amin'ny 2 dia isaorana ny tompo ihany koa afaka andehananao zany ray amin'izy roa. Raha tomoka mangetaheta marina ianao ary tena hoe atokanao mihitsy io fotoana io hoe izy ray manontolo anatrika ianao na amin'ny maraina amin'ny 7 hatramin'ny mandrapiravany dia raisina mpitiavana ary isaorana ny tompo zany fa mbola amoky anao indray izy mbola hiteny aminao izy mbola mpianatra anao izy ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany. Dia manasa ny rehetrarehetra na eto Antananarivo sy manodidina na ny any amin'ny faritra lavitra rehetra zany satria mandeha eraky Madagasikara zao fitoriana izao ka raha ohatra ianao avy any amin'ny faritany iainga koa ianao ny sabotsy na iainga ianao ny zoma dia ho avy ety ianao ny alahady hanovo hery no fiainana dia hody indray ianao rehefa avy eo amin'ny herinandro dia tena anasana anao ihany koa zany anasana anao na tonga dia andian'olona ihany koa fianakaviana ray groupen'olona dia tonga avy avokoa fa ho antsika rehetrarehetra zany fotoana zany ampitombo antsika tsirairay avy ao amin'ny Jesosy anokana masom-panahintsika hatrany anafaka antsika hitondra fiainana ho antsika. Katsao zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, saino zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Dia misaotra anao matsiaro am-bavaka manoana am-bavaka an'izany asa zany ary dia itoy atrantsika mandrapiferin' Jesosy Kristy hanambara ny teny tsisy kilema mba azon'ny olona fiainana sady azon'ny olona fiainana be dia be.
zavatra misy ane am'izao fotoana zao de tsaroky le tenin'Andriamanitra hoe ny olona de nitsangana de nandihy de nilalao. Raha ohatra zany izana tenin'Andriamanitra aminao de tiako vakina ho zaraina amintsika amin'ity androany ity ny atao amin'ny Korintianina voalohany toko 10. Korintianina voalohany toko 10. Inona ny voasoratra atao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 andininy voalohany. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa nirazantsika rehetra de tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zavatra sika toy ny ilany reny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka ihinana sy ny sotro de nitsangana hilalao. Ary aoka tsy ho mpijangajangy isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3 arivo amin'ny 2 alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy akafanan'ny tompo isika tahaka ny nakan'ny sasany tamin'ireny fanahy azy ka matin'ny menarana reny. Ary aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay matin'ny mpandringana. Ary izany dia ranjo azy mba ho anatra, sady izay niarany faran'izao tontolo zao, sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo zao, koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Zay zany no afatra raha nandray le tenin'Andriamanitra teo tsika dia hoe izay manao azy ho efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao lavo. Vanim-potoana sarotro zao raha lasaina bavy ry fiangonana mahalala an'i Jesosy Kristy. Ary raha misy afatra maika tiana apetraka ary tokony apetraka amin'izao fotoana dia ny lohanteniny dia hoe mitandrema, aoka izy hitandrina fandrao lavo. Maimaimpona ny famonjena efa verina amintsika foana zany, fa soavana ny namonjena antsika ao amin'i Jesosy Kristy no ny finoana efa ambara amintsika zany. Fa eny am-pandehanana eny tsika miaraka amin'ny tompo dia mila mitandrina satria be da be ny zavatra mety asolafaka, ampianjera, ampiempotra ary tsy hatafitantsika mihitsy. Voalaza teto hoe anatra ho antsika fananarana antsika zavatra ny aina ny zanak'Israely. Ndao ary jerentsika vetivety inona le zavatra voalaza. Ny razantsika tambanin'ny rahona, iza moa ny resahany eo? Ny zanak'Israely le nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, nandalo an-dranomasina mena, ny direction ny tanjona dia ho any amin'ny tany Kanana. Inona ny zavatra ny ainan'izy ireo? Misy foana ao anatin'ity teny ity hoe izy rehetra samy, izy rehetra samy, izy rehetra samy. Zany hoe samy nigioka ny fahasoavan'Andriamanitra, samy nahazo anjara tamin'ny fitahiana sy ny fomban'Andriamanitra sy ny zavatsoa rehetrarehetra nomen'Andriamanitra zareo. Raisiko zao voalohany, izy rehetra tambanin'ny rahona, izy rehetra dia namaky ny ranomasina. Halleloja, namaky ny ranomasina. Miracle ane zany nisokatra ny ranomasina mena no nitehana natsangany Mosesy avy amin'ny baikon'Andriamanitra dia nitsangana ny ranomasina mena nandeha tamin'ny tany maina zareo. Inona tao ambadika, tao an-damosina? Ny Farao sy ny porongony andeha motika ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra ny teny hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso dia atsangano ny tananao. Natsangana ny tanana tamin'ny hery sy ny fahefana dia nahita ny miracle dia nandroso nandeha tamin'ny ranomasina mena, nandeha tamin'ny tany maina, tody soamantsara ny zanak'Israely rehetrarehetra. Fa ny Egyptianina zay nanenjika sy ny sovalina sy ny miaramilany potika sy lavo tao anaty ranomasina tao. Zany hoe ny aina miracle, ny aina fahagagana, ny aina ny fitahian'Andriamanitra zay zavatra tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra ho tsika. Mandeha misy toroteny sala amin'izany mihitsy zay tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra. Dia falitsika hoe misy miracle mandeha ny toyany. Izy rehetrarehetra dia natao batisa amin'ny Mosesy tamin'ny rahona sy ny ranomasina. Ny batisa dia hoe maty ianao dia nitsangana tamin'ny maty, dia zany hoe
ao anatin'ny hoe famonjena zany ianao de tabe koa tsika nefa natao batisa tamin'ny rano naletika tanaty rano de natsangana nandray ny fanomezan'ny fanahy de tonga hoe zanak'Andriamanitra halleloia zanak'Andriamanitra vita ny batisa tsara ihany koa zany de mitoy avy eo izy rehetrarehetra de nihinana ny fihinam-panahy iray ihany izy rehetra de ny sotro-panahy iray ihany tao anatin'ny lalana lalehany zareo dia teo ny mana isan'andro ny sakafoanany teo any papelika ny sakafoanany voalaza ihany koa hoe izy rehetrarehetra de samy ny sotro-panahy iray ny sotro tamin'ny vatolampy iray izy a vatolampy fanahy iray a nanaraka azy a ary Kristy zany vatolampy zany mahafinaritra be ao anaty fonoteny kely hoe tam'izany fotoa zany Jesosy eny de niaraka tamin'ny zanak'Israely voalaza hoe Kristy zany vatolampy zany zany hoe vatolampy naseho io a de Kristy zany fanehoana fa efa hatr'izay hatr'izay a Jesosy Kristy tompontsika io a fa niseho amin'ny mahendrika olombelona izy a tao anatin'ity de eo am'izay le fampitandremana hoe ny ankabeazany de tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana ny ankabeazany de tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana nefa naninona nahita mirakla natao batisa nandray ny fanamasina ny sakafo-panahy ny sotron-drano tamin'i Jesosy Kristy a fa naninona naringana fa naninona tsy sitrak'Andriamanitra nisy inona tao raha toizatsika le izy de ny zavatra nisy tao de izao nisy fanompo-tsampy tao andiny fa fito nanompo sampy ireo de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianao aza mba manompo sampy tahaka an'izany manompo sampy zany a metimietreritsika hoe le manompo sampy araka ny filazantsika tonga de mazava be tsy mazava intsony fa ny fanompo-tsampy hafa koa de zao sao de ny tenanao ny indraindrainao sao de ny tenanao foana ny mahafinaritra anao ny tenanao no Andriamanitra kely sao de mpanompon'Andriamanitra koa no lasa Andriamanitra zany apôstôly Luka 7:10 rehefa niaraka nahita fagagana tao amin'ny izy teo Paul sy le mpiara-miasa taminy de lasa tsy matiny zareo de lasa zareo fa tondra ompo a naterina teo a tondra voninkazo naterina teo a nraisy no Andriamanitra i Paul a sy lay mpanompo niaraka taminy de nandritra fitafiny Paul hoe ino ty ataonareo ty aza manao an'izao zavatra misy am'izao fotoana de manompo olona ny akamaroan'ny mpivavaka manompo mpanompon'Andriamanitra manompo tiako tenenina de le manompo hoe tahaka ny Andriamanitra iny olona iny ohatrany tsy velona raha tsy iny olona iny ohatrany lasa iny zany lasa hoe sy olo tenanao a anatonana an' Jesosy lasa iny a tahaka ny Andriamanitra tsy mety zany mpanompo namanao ihany reny tahaka n'lay anankiray tamin'ny anjely raha saika ivavahan'ny Jaona de hoy ny anjely hoe aza manao an'izao ianao fa Andriamanitra ihany ivavao fa zay de mpanompo namanao ihany na feno fitahim-panahy manana fanomezam-pahasoavana manao miraka manao fagagana tena mampianatra be ary io mpanompon'Andriamanitra io ianao koa le lan'Andriamanitra de miafena foana ianao aza vela ho ataon'olona ho sampy ianao aza vela ataon'olona ho asa ho Andriamanitra kely ianao fa tena miafena ianao ary omeo an' Jesosy foana ny voninahitra anaro ny mpivavaka anaro ny olona miaraka aminao aminaro ny olona mianatra ny teny aminao hoe tsy za nomena voninahitra fa Jesosy Kristy tsy zany de raina fa Jesosy Kristy tsy zano Andriamanitra fa Jesosy Kristy hanaro mba tena ahiteny hoe mpanompo tsy mahasoany fa zay tokony natao ihany natao fa am'izao fotoana lasa tena manindranindra olona lasa olona ny tahaka no Andriamanitra lasa olona no ivavahana lasa olona no ilana famonjena lasa olona no ilana vonjy fa fitaovana ihany reny fa noentiny reny de Jesosy Kristy zay ny tena mila raisitsika manarak'izay aza ho mpanompo sampy ozy izy ao anatin'io koa aoka tsy zangajanga tahaka ny sasany tam'ireny ka 3:00 ny ray lefona fijangajangana de zao famitahana ny vady raha manambady fijangajangana de zao firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana na alohan'ny fianambadiana ho an'ny tanora fijangajangana zany ary raha miaina ao anatin'izany ianao dia makany fahaverezana ianao na de ny fisotro-panahy ihany na de natao batisa tao amin'ny rahoana sy tao anatin'ny ranomasina na de nahitany mirakla raha vao mijangajanga ianao dia very ianao fa izao ny tenin'Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra zanak'Andriamanitra ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ianareo vavy mankatoava ny vadinareo zavatra napetrak'Andriamanitra ny vadinao dia io ihany no anao io hoy izy ny tenin'Andriamanitra tsy tsara ianao raha irery fanamboarana vatsaza de le vadinao io zany nomena ho anao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay lehilahy mahazo vazy de mahazo sitraka avy amin'ny Jehova trano serena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady endry de avy amin'ny Jehova ary hoy ny tenin'Andriamanitra ny mikany aoka tsisy amitaka ny vadiny fatanorany eo koa zany de tiako apetraka amintsika tsirairay avy ny mpanompon'Andriamanitra ny lehilahin'Andriamanitra izay rehetrarehetra milaza ho zanak'Andriamanitra fa adio ny fizangazangana ary io ny fizangazangana fa tiavo ny vadinao
taka ny tompo nametraka ana nameana ny vadiko de tiako ny vadiko ambonindrina ny vadiko mandeha miasa zay mandeha mitory tenin'Andriamanitra zay manomana an'izao fitoriana zay rehetrarehetra le zao zay dia miaraka foana zay ary tena zay le noforay ny vady dia fanomezana avy amin'ny tompo ary ny vady dia tiana tiavina karakaraina velomina nomen'ny tompo anazy zany fitahina ho anazy zany fitahina ho an'ny tsirairay avy zany zay manambady mba ho fantatsika zany fa ho ana manokana tiako zaraina aminao mihitsy zay hoe fanomezana avy amin'ny Jesosy Kristy fanomezana avy amin'Andriamanitra fanomezana feno avy amin'ny Jesosy Kristy tiako ny vadiko lalaiko ny vadiko karakaraiko ohatran'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana de zay ny aminazy zany za tiako zaraina amintsika tsirairay avy hoe zany tokony izy fa raha misy lehilahin'Andriamanitra zavatra mpanompon'Andriamanitra nefa misy hoe secrétaire iny foana ny miaraka aminy misy ny vadiny tsy hita mihitsy fa olo-kafa vehivavy hafa foana ny miaraka aminy mila mitandriny ianao ry lehilahin'Andriamanitra fa ny vadinao mila tiavinao sy tena akaiky aminao ary mila mananatra sy mifananatra ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra hoe aoka tsisy anembatsembana sy alelingelina an'ilay mpanompon'Andriamanitra ampisaraka azy amin'ny vadiny fa fitaka zany ary tena hoe fandrika mety ampianjera fa tiavo ny vadinao karakarao ny vadinao taka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ary tena hoe feno fitiavana avy amin'ny Jesosy Kristy fa zay ny tena zavatra tsara indrindra fa dio ny fizangazangana fa mitondra makany amin'ny fahaverezana zany ary randosiro ny fizangazangana manarak'izay dia hozy izy ny voalaza hoe aoka tsy akafanany tompo isika taganakan'ireny sasany fanahy azy ka lany menarana aoka tsy monomonina mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra aoka tsisy fimonomonoana ny fiainanao fa ny zavatra rehetra matombotra anga dia Andriamanitra ny nampisy azy fa aoka ho feno fankasitrahany ianao mitondra fahasalamana ho anao ary zany olona irana bavy zay ny tantara tamiko hoe miteny hoe merci ozy izy rehefa nisy nanao fanadiadiana tany olona mpandinika vao miteny merci ianao dia misy fahasalamana be ho an'ny vatanao misy fahasalamana be ho anao ao anatinao zany hoe vao miteny merci fotsiny ianao ampianariko tsika fiangonana ampianariko tsika vahoaka malagasy ampianariko tsika tsirairay avy aza monomonina asa hoe noho ny mpitondra ve noho ny mpampiasa ve noho ny asa fahasahiranana ve noho ny zavatra misy rehetrarehetra ve ohatrany mametsiny an'Andriamanitra ianao ary ohatrany hoe manambanimbany an'Andriamanitra ianao raha vao monomonina fa fataro hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tia an'Andriamanitra noho izany aoka tsy ao fimonomana anatra ho antsika nanjo zanak'Israela ary aoka tsika hianatra tahaka zany hoe anana fanetretena andeha amin'ny fahamasinana andeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra ary andeha ao anatin'izany hoe fahamasinana zany miala fahotana rehetrarehetra teny apetraka amintsika tsirairay avy zany fa zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'Andriamanitra hiasany ny fanamasina hikasika anao amin'izao fotoana zao ampiovanao hialanao amin'ny ratsy andosiranao zany rehetrarehetra zany fa raha amin'ny Jesosy ianao dia manana hery ianao andosirana manana hery ianao andavana manana hery ianao hijoroana ary safidy hoe zany ho sitrapon'Andriamanitra rehefa mijoro ianao fanamasina ao anatinao dia mbola mampijoro anao andehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ombanao any ny tompo ary hitahiry anao hatramin'ny farany izy fa tsisy marombaka anazy eo ampelantananao tsisy marombaka anao eo ampelantanany manasanao fitoriana amin'ny alahady 12 décembre 2021 manomboka amin'ny sivy ao amin'ny salle PK0 ao Antanimena anasako ny olona rehetrarehetra izay mirahalahy mpianadahy mpiraitam-po amin'ny tompo mpiara-miasa ao zao miomana eo amin'Andriamanitra ao zao dia te hanindraindra n'ilay mpanjaka anay sy tomponay Jesosy Kristy no anarany te hanandratra azy ary te hampita anazy hampizara azy hiprezante anazy aminao indray zay amin'io fotoana io ary te hampita an'ilay hoe saino ny any ambony ka saony any ambony dia any amin'ny Jesosy Kristy anasako anao zay manaraka an'ity toriteny ity anasako anao zay eto Antananarivo sy ny manodidina ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any miakara tongava iain'ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny sivy dia manomboka amin'ny roa dia tongava amin'io fotoana io tsy misy rakitra tsy misy fanentanana arabola fa fotoana maimaim-poana izarana ny tenin'Andriamanitra raha mino anao raha mangetaheta ianao hikasika anao Jesosy hanasoanao Jesosy ambelombelona anao Jesosy anafaka anao Jesosy anome fiainanao anao Jesosy tongava daholy ny voninahitra dia ho an'i Jesosy alahady 12 décembre 2021 ao amin'ny PK0 Antanimena anasana ny olona rehetrarehetra tsy hakanavaka dia misaotra anao matsiaro ambavaka misaotra anao manona an'izany asa zany fahasoavan'ny tompony eo aminao mandrakariva ny fiadanany ombanao sy ny ankonanao ary ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery any aleloia mametraka ny mandra-piaona mandra-piresaka indray